Makasika kosa ndray ny olona eo anivon'ny orinasa Jirama dia nanambara ny fahavondroana ny Arayas amin'ny orinasa Single Empower ireo mpiasan'ny Jirama eny amin'ny fobe mpamokarana eny Mandroseza ho fanarenana ny orinasa Jirama raha ny nambaran'izy ireo. Efa tonga eto Madagasikara ity milina mitondra ny 70 megawatt ity sy ireo vahiny avy amin'ny Single Empower ndray jerentsika ny fanadidina eto ny Jenima Radaniel amin'ny sariny Mamy Rasamuel. Ny baribary manoloana ny vavahady ny fibepitantanana Mandroseza ny fahavononan'ireo mpiasan'ny Jirama eny an-toerana Arayas amin'ny orinasa Single Empower. Efa tonga eto Madagasikara ny milina mitondra herinaratra 70 megawatt sy ireo vahiny avy amin'ireo orinasa Single. Vonona Arayas amin'ity orinasa ity ireo mpiasan'ny Jirama miisa 3 hanarenana ny orinasa Jirama. Nanambara izy ireo fa mijano mpiasan'ny Jirama ihany izy ireo na dia nisy aza ny fidiran'ny orinasa Single ato amin'ny orinasa. Izany indrindra nahatonga azy ireo nanaiky ny fiara-miasa satria ny fatahorana ho very asa na dia tao anatin'ireo ny tokony aza ny ampahany tamin'izy ireo teo aloha. Antony hetsika androany zany dia tsotra fotsiny ihany anehoanay fa izahay mpiasa eto Mandroseza dia vonona Arayas amin'ny Single Empower amin'ny fanarenana ny centrale 40 megawatt eto Mandroseza ity. Tsotra fotsiny ihany satria ny resaka novizina tamin'ny voalohany dia rehefa tafiditra eto ny Single Empower dia ho very asa izahay. Ankehitriny anefa rehefa nandeha ny dindinika isan-karazany dia voafaritra mazava tsara fa izahay dia mijanona ho mpiasan'ny Jirama fa kosa miasa amin'ny Single Empower. Donc raha fihezina voatazona eto amin'ny toerana misy anay zay ary tsy ho very asa zay zany ny antony iray manosika anay tsy salasala nanao an'ity hetsika androany ity. Nanambara izy ireo fa hiverina amin'ny tanjany teo aloha ny eto Mandroseza. Ny atao atoato izay tsy ho ela intsony dia anoka ny fiara-miasa ny teknisiana eto Mandroseza miaraka amin'ny Single Empower amin'ny anarenana ny ity centrale ity mba hiverina amin'ny tanjany teo aloha ary afaka hamokatra amin'ny tena tanjany teo aloha zany. Amin'ny herinandro ambony no tonga ireo teknisiana avy amin'ny orinasa Single Empower hanampy ireo teknisiana malagasy amin'ny fanarenana ny foibe mpamokarana raha nambaran'ny talier des opérations Single Empower Gelda Wetch. Ao anatin'ny 7 volana no hanatanterahana ny asa amin'ny famerenana tsikelikely ny famokarana ao Mandroseza raha nambaran'izy ireo hatrany.